tanteraka amin'ny fomba ahoana ny hoe mitoetra ao amin'ny Kristy. Andinika an'izay zanatoevitra izay sika ao anatin'ity fandaharana universe ity anasana anao am-pitiavana ary hodiniantsika ao hoe ahoana ny fomba tena iainana n'izany hoe mitoetra ao amin'ny Kristy izany. Manasa anao. Voninahitra ao n'Andriamanitra ary saorana isika maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra, arapaina am-pifaliana ary ny faniriana dia ny fiadanan'ny tompony hanjoy hiaraka amintsika hatrany. Hiara hivavaka isika aloha. Ray malalo, te hiainonao zahay, andinika avy amin'ny teninao, ahazona mahatakatra ny tokony atao, hananana fifandraisana ety kokoa aminao amin'izao vaninandro eny anay izao. Tanterao aminay izany fa maniry mafy anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tanteraka amin'ny fomba ahoana moa izany ilay hoe mitoetra ao amin'ny Kristy? Isika nahita teo aloha ilay hoe tandremo ny didy, fa izany no mitoetra ao amin'ny Kristy. Izay jerentsika misimisy kokoa no mahakasika an'izay amin'ny alalan'ireto andalan-teny izay iarahantsika mamaky sy midinika ireto. Izao no voalohany hoe tanteraka ny firaisana amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana. Vao mino an'i Kristy ho mpamonjy ahy aho izany dia efa miombina ao amin'ny Kristy aho izay. Izao no ataon'i Kristy, ampiraisiny amin'ny mpanota amin'ny herin'i Kristy ny fahalemen'ilay mpanota izany. Amin'ny fahafenoan'i Kristy ihany koa ny fahabangan'ilay mpanota ary ny herin'i Kristy maharitra amin'ny toetran'ilay mpanota marefo. Izany no ataon'i Kristy, ampifandraisina amin'ny azy matanjaka isika izay marefo. Amin'izany dia manana ny sain'i Kristy ilay mpanota izay manatona an'i Kristy. Nakasika amin'ny maha-olombelona antsika mantsy ny maha-olombelona an'i Kristy ary tena nenany maha-olombelona mihitsy Kristy 100% na dia Andriamanitra 100% aza. Ary nanendry ny maha-Andriamanitra azy kosa ny maha-olombelona antsika. Amin'izay amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina dia manjary piray amin'ny toetran'Andriamanitra ny olombelona. Ilay toetran'Andriamanitra madio, marina, mahitsy, tsy misy tsiny, tsy misy kilema, tsy misy maizina. Dia lasa miray amin'izany toetran'Andriamanitra izany izaho sy ianao. Ary dia miafara amin'ny hoe ekena ao amin'ny malala, izany hoe malala. Hoy Andriamanitra tamin'i Kristy teo amin'ny batisa hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izay ilay hoe ao amin'ny malala. Sitrak'Andriamanitra tokoa isika rehefa mifandray akaiky aminy amin'izay hoe fanekena ny herintsika marefo izay ampiana ny heriny matanjaka indrindra izay. Ny faharoa indray dia izao hoe rehefa miforona io firaisana amin'ny Kristy io dia tsy maintsy azonina mba hitohy. Hoy Kristy hoe tomoera amiko ary izao ao aminareo. Manjary tena navoaloboka velona izany isika amin'ilay antsoina hoe sampana. Ny fifampitohizan'ny aina, ny hery sy ny fahavokarana avy amin'ny faka ho any amin'ny sampana dia tsy voasakatsakana io ary mitohy. Raha io ka voasakatsakana dia tapaka dia malazo. Ohatra hoe raisin'ny ankizy kely anankiray ny hety dia katsana n'ilay eny antenatenany dia misy fiantraikany avy hatrany, malazo izay vao hety izay. Tahaka an'izany koa ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mila mitohy io izany. Raha tafasaraka amin'ny voaloboka ny sampana dia tsy afaka ho velona. Ary izay ilay lojika. Hoy Jesosy hoe isika ihany koa tsy afaka ho velona raha misaraka aminy. Aza misaraka amin'i Jesosy. Ny fiainana izay noraisinareo tamiko izy dia tsy voaharo raha tsy misy firaisana mitohy. Raha vao tapahana io izany dia tsy voaharo isika. Eny fa na dia indray andro na adiny iray fotsiny azy io no tapahantsika anao kely izay tiako aloha dia tsy voaharo isika. Raha tsy izaho, Kristy izany io miteny io dia tsy afaka mandresy ny fahotany ianareo na mahatotra fakapanahy iray akoatra. Sedra fakapanahy ianao na izaho dia ataontsika hoe tena tery mafy mihitsy. Kanefa noho ny fanampian'i Kristy sy ny heriny miditra antsihatra amin'ny fahalenentsika dia mahatohitra isika. Ary ny tapany fahatelo dia izao, ny fomba fiveloman'ny zava-manan'aina na ny zava-maniry marimarina kokoa. Izao no voalombara hoe mandefa ny fahamelomana avy aminy ny faka. Izany hoe io izany ilay ranon-kazo izay mampitombo. Mamakivaky ny sampana izy io ka tonga hatrany amin'ny taho, any amin'ny tendrony indrindra. Efa hitantsika fa ny fanahy masina no manao an'izay. Ary toy izany koa Kristy io izy izay mandefa ny heriny ara-panahy hikoriana ho an'ny mpino rehetra.
Rehefa tsy herin'ny Kristy zany mamikoriana ao anatintsika dia tapaka ilay fifandraisana na miarasy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha mbola miray amin'ny Kristy ny fanahy dia tsy misy atahorana ny ampahalazo na hasimba azy. Fantatrao zany manomboka eto hoe inona no mety olanao. Raha malazo na mihasimba ianao tsy ao zany ny herin'ny Kristy. Andao hikatsaka ny Kristy amin'ny fontsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra, amin'ny herintsika rehetra ary ianao ny sitrapony ho ambony indrindra. Izay ilay hoe mitoetra ao amin'ny Kristy. Aza sinana dia minitra iray na segondra iray izay tsy sainana miaraka amin'ny Kristy tahaka ny nataony Enoka tamin'izany fotoana izay nahatonga azy ho tafakatra any amin'ny paradisan'Andriamanitra. Andeha hampahery-antsika Andriamanitra, hanaovantsika safidy tsara, hiara hivavaka isika. Mankasitraka ny fitondranao izay Andriamanitra tsara indrindra. Te hitoetra ao anatinay ianao, fa izahay koa nefa manana safidy na hanao izany na tsy. Misafidy anao zahay. Te hitombo amin'ny fifandraisana amin'ny Kristy, te hitombo amin'ny fitoeranao amin'ny Kristy, ampio mba ho azo anay ny sary anohatry ny fitombon'ny zavamaniry sy ny famelomanay nazy, mba hahatonga anay koa hanaiky ny fananao masina, hamelona anay foana, ary hanaiky ny fitoeran'ny Kristy ao anatinay, hanaovana ny sitrapon'ny Kristy, na oviana na oviana amin'izao fiainana omena iainana izao. Fomba anay hatrany ianao ary hamindra fo tamin'ny tsy fahamendrehana rehetra tamin'ny lasa, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.